Revana malala mpifalinana zao antsika miona toy izao indray fampizara Mofonaina ny sakafom-panatsika. Ho aminareo izay olona voantso malala amin'Andriamanitra ray sy voatahiry eo amin'ity Jesosy Kristy ampitona ho anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Zoma 10 Aprily 2022 manjinina ireo hevitra hoe manazava ny mpino ny tompo. Andery avy ny dera sakalazan'Andriamanitra isika. Miderahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Aoka anao izany navotany Jehovah, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tany amin'ny fahavalo, sy nangorony avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany atsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Miderahany Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay famindram-pony. Amen. Ia
andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpaniraka olona ianao, ilazany amin'ny teninao. Mankalaza midera sy mihevonahitra anao zay noho izany, satria mifidy olona ianao ary manatanteraka ny asanao. Tompo, fatatrao ny fahalemenay, ko mangataka famindramponao trano izay. Mamindrafo aminay eny mamelany elikay. Fa ny mifananao masina ary izay nazavanay ny amin'ny fanambarany teninao izay ovakina aminay, ka hitombonay amin'ny finoana. Naran Jesosy Kristy mpamonjy anay, mpanavitra anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny unité ravana malala dia hitanao amin'ny boky asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 7:10, ny andininy 4:70 ka hatramin'ny 8:70. Mivaky toy izao zany. Aminarany tompo. Ary noho tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangana avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiainy tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny lazain'i Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia teny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe: ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandahy izany ianareo ka manao ny teninareo tsy miendrika azo fiaina marak'izay, dia indro mitodika makany amin'izay tilisy izay. Fa izao no nandindiny tompo anay, efa nanendry anao fahazavan'izay tilisy aho, mba ho famonjena trany amin'ny farany tany ianao. Ary rehefa nandre izany izay tilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay teny. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay tompontsika. Nofinaina resika teo, asan'ny apôstôly 7:4 ka hatramin'ny 8:70 dia nilaza nandefasana amin'ny Barnabasy sy Paoly ho misionera sy nampianarany tany Kiprosy. Inona ny voalaza ravana eto amin'ny mofinainantsika? Ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Izao no voasoratra eto hoe tafangana avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiain'ny tenin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe tokoa ry havana izany ny fiangonan'ny olona rehetra izany, mba hiain'ny tenin'Andriamanitra. Zava-baovao ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany ka nahasarika ny maro anisa mihitsy. Ny ambara amin'le ny tao an-tanàna rehetra eto dia ny olona rehetra tsy hakanavaka na iza na izy. Izany hoe izay olona liana sy te andre ary maniry handray izany filazantsara izany dia tafavory avokoa. Ny Jiosy teo anefa dia mihevitena ho manana tombon-dany mihoatra amin'ny hafa rehetra amin'ny fisitrahana mialoha izany tenin'Andriamanitra izany, ka nanava-tena ho tsy maintsy izarana manokana, tsy miaraka amin'ny hafa izany. Izy ireo izany dia te hanerika ny maro tafavory teo, ka nihevitra azy ireo ho tsy miendrika ny handray izany filazantsara izany. Kanefa mazava fa ny olona rehetra tsy hakanavaka te handray sy haino azy tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, tsy terena handray ny teny izay mandahy izany. Tsy terena handray ny teny izay mandahy izany. Rehefa nitorena tamin'ny rehetra ary ny filazantsara dia nialina ny Jiosy, nahita ny avy amin'ny hafa firenena handray izany tenin'Andriamanitra izany ka ninanohitra ireo mpitoro ny filazantsara dia Paoly sy Barnabasy izany. Tsy hevitry zareo ireo fa izany fihetsika izany dia fandavana sy fandraisana ny filazantsara sy ny fiainana marak'izay izay natolotra ny olona rehetra izay te handray izany. Aoka koa nefa azava fa na dia natao ho an'ny rehetra aza ny filazantsara dia tsy fanerena mihitsy akory ny fandraisana izany ho an'izay tsy te handray ny teny. Ry havana malala, mampandiny teza ny tenin'Andriamanitra izany ho anao, raiso ny tenin'Andriamanitra, fiainana ho anao izany ary fiainana marak'izay koa. Eo n'Andriamanitra eo ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra no mofinainany menao izay laza sy nandrahanao amin'ny Barnabasy Paoly misionera ka nilazana fa ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra ary tsy terena handray ny teny izay mandahy izany. Mivavaka aminao izay nitahinao anay tsiraray mahafantatra izany. Iavozanay isan'andro eo misetra misy anay, hahijoro ho vavolombelonao marina sy mpanompo matoky ny teninao sy hahaity anao. Kay hanasoa ny fiarahamonina misy anay, hay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary hahitory izany amin'ny hafa koa. Jesosy, vonjeo ny firenenay. Sitrandro ireo marary mila ny vavakay, fa mpanasitrana ianao, ko toany ny asan'ny fitsaboana. Atanjaro ho azo pahoriana ka ampinoninao, toandro ireo marivo sy olona tompo, ireo sahila, vonjeo sy arovo izay, amin'ny zavatra misy ny fiarahamonina misy anay. Mitaheny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrarahanay, ny tokantrano,
eny fikasana tsara rehetra aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Naovanay izany vavaka izany, andratanay izany koa, sady efa nampianarina anay ny vavaka manao hoe: raha nay ao izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo ny anio izany sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy, ho manamfahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iza fotoana riavana nitsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra lohorano fiadanana ne hahatonga nareo voatokana tanteraka ho azy, ka rovony avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tompontsika, mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantsonareo ka ho efainy sany. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.